ambassadeur teo moa ny États-Unis teo hoe ny nametrahana ny AGOA dia anampina ny fireneny mahantra mba ampiakatra ny structure économique anao création d'emploi anao création d'industrie dia zay no tena performant be Madagasikara satria faharoany antsika amin'ny performance amin'izay ary zay no misjustifie an'io 93% ny déficit ny excédent commercial atsika izany hoe ny tanjona zay tiany gouvernement américain napetraka tamin'ny fotoana nametrahana ny AGOA dia tratra dia nefa ohatrany hoe lasa pénalisé ndraitsika amin'izay dia zay no tsara foana zany hoe io moa tsisy afaka hicontrôler zay inona moa ty malalaka tanteraka ny firenena amerikana metraka ny fomba fahitany tondrany ny inona moa ty ny lalam-barotra sy ny négociation amin'ny fandraisana ny firenena ray manontolo tsy hanomezantsiny anazy koa satria samy miaro ny industrie sy ny économie